Fahalimiarabantsika sereray avy indray amin'ity talata fa 13 ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombon'andro indray raha mena izao andro izao afahantsika mandray ny famindram-pony asfahany ihany koa miasa ao anatintsika mba hitondra fitahiana sy famonjena ho an'ny hafa tokoa na isika. Aloha inderantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Enay tsara indrisan-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny atsavoninahitra avy aminao ny fofinainay avy aminao ny koa indrindra ny fahombiazanay ka dia isaoranay ny fiasanao ny fiainanay tsirairay avy. Tompo meteza ianao hiasa mandrakariva ao anatinay ka ny teninao izay ho raisinay toanay hitombo sy hamoa zava-tsoa anatinay anaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny hakanton'ny fitoviana amin'i Kristy. Alaina amin'ity tositoko 2:10 manao hoe fa haneo izay toe-panahy matoky indrindra mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Izay rehetra manoina anaran'i Kristy dia tokony hanome asina amin'ny fampianaran'i Kristy mpamonjy antsika amin'ny alalan'ny fiainana voalamina tsara, amin'ny fomba firesaka feno fahamasinana ihany koa ary ny fananana fanahy malemy sady miadana. Raha manana an'izany ianao dia hita fitia amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny tena atao tsy ampy heverana dia tena manjatra ary manafitohana fanahy ary ny ratsa lalina indrindra dia miatra amin'ny fanahin'ilay miteny. Ny fanomezan'i Kristy ilay firavaky ny fanahy malemy sady miadana dia voalazan'ilay manana fahefana sa tsy mety diso fa tena lafo vidy tokoa. Na manao ahoana mety ho fanombanan'ny olona antsika. Raha manao an'io firavaka io isika dia mitondra ny mariky ny mahampianatra Kristy antsika. Manandanja amin'ny avo indrindra isika satria lafo vidy i masony tokoa ny firavaka anaovantsika. Tokony hokatsahantsika izay azahoana n'io vatosoa sarobidy io ho tonga amin'ny fanahy tsirairay izay hanetsika ny fahatezerana ka raha tsy eo ambany fifehezan'Andriamanitra tanteraka ianao dia isamboara-voara eo anatrehan'ireny kanefa mampitony ny fahasorenan'ny fanahy, mifehy ny lela ary mampilefitra ny tena manontolo ho ambany fanapahan'Andriamanitra ny alemem-panahin'i Kristy. Toy izany no ianarantsika ny fomba ahazakana ny fanakiana nataon'ny hafa hitsaratsaratsika manko ny olona kanefa ny firavaka sarobidy ny fanahy malemy sady miadana dia mampianatra antsika ahazaka sy hamindra fo amin'ireo faingam-bava sy manao teny tsy voahevitra ireny. Ny toe-tsaina ratsy aseho rehetra dia azo antoka fa hanetsika ny demonian'ny firehetam-po ao amin'ny fo izay tsy voahambina. Tsy ilaina mafisina ny hatezera-pona fa asiana lamboridy izy ireny. Pitikafo andrehatra ny toetra maha olombelona izay tsy voafolaka manko ireny. Fa dio ny manao teny manetsikady. Aleo hiaran'ny ratsy toy izay manao ratsy takian'Andriamanitra miparanadia azy tsirairay ny havanan'izy ireo amin'ny olona rehetra azo atao. Aoka hitovy amin'i Kristy isika. Ndeha isika hikely aina tonga ny fiainantsika ho arak'izay nokendren'i Kristy ho antsika. Feno ny anitry ny fitiavan'Andriamanitra sy ny mpiara-belona amintsika. Feno ny fanahan'Andriamanitra mihitsy ary izany no ireny Tompo aminao amin'ity anio ity ka mba ho mpanompon'ny Tompo malemy fanahy, hiasan'ny fanahy ary na dia misy ary ny manafitohana sy manao teny mandratra, ianao kosa dia ho toy ny mandrakariva satria ny fanahy masina dia miasa ao anatinao. Amen. Ianay tsara indrisan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany misaotra anao ihany koa mampianatra anay ny manana anay fanahy malemy ary indrindra koa ny asahanao ny amin'ny fomba fijerinay sy ny mety alohan'ny vavanay. Ampio izay mba hampahay ampilefitra ihany koa ny maha-olona anay, ny zahonay sy ny zavatra rehetra tsy avy aminao indrindra mba ho fohananao. Ka ampianaro izay nanao fitonina satria fantatray fa fanainao masina dia miasa manginao aminay ary ianao ihany koa efa nitondra fandresena ho anay. Anaran'i Jesosy, amen.